Ianareo, salama tsara daholo tsika rehetra. Faly miaravatsika amizao andro alahady mitatao vovonana izao, somary avy avorana kely, tsy de mafana, tsy de mangatsiaka, nefa ny satria takony rahona ny masoandro. Fa raha ny hafanana manokana moa dia mahatratrany amin'ny 30 degré. Ary tena tsy afenina fa tena mafana tokoa raha ny eto Parilo no tenenina amitsika miteny zao. Faly manonona ny mbola tsara ho antsika rehetra any amin'ny faritra avaratra, faly manonona ny karakory antsika avaratra andrefana, ny akorina oda, ny atsinahy, ny atsimo, mbarakaly ny atsinanana, akorsa, ny sud-est, sy ny karazany. Manakory aby tsika ny ao afovoantany tsaratsara trabakaina, manahoana daholo tompoko. Faly manonona ny firariana fahasalamana, ary faly mifandray aminareo foana hatrany hatrany. Hoy ngiaratsirak'izay, raha ny tongotra ozy izy no vo, eny fa na ny kibo ara, mbola afaka mieritreritra ny saina, ary mbola afaka miteny ny vava. Zay anatra zay no mahatarika anako hanao ny fandarana androany, satria tsy afenina fa tena maharary le amle tongotrato zany. Misy douleur assez chronique zay zany, ohatrany hoe ao izy ao dia manjary rehefa mamindra de lasa mila beky mihitsy angara, zay ny filaza azy. Tsy mampaninona zany, afaka misaina tsara ny saina, afaka miteny tsara koa ny vava, ka afaka miresaka sy mitarina miaraka aminareo. Kory aby tsika. Iresaka momba ny, za moa zany tsy resaka ny reto délégation nakaty a Frantsa ny resaka momba an'io, idy ze parso. Fa iresaka globalité tsika androany zany amina resaka hoe tena hoe géostratégie sy géopolitique fotsiny zao, amin'ny approche amy zavatra ohatran'ireny. Ao anatin'izany koa moa zany ny resaka banque mondiale, zay tsy afenina fa be mifanina, ary ao arany miteny mihitsy tsy arakaraky ny résultat sy ny zavatra miseho, ny zavatra soratan'ny banque mondiale, ary maro ireo manampahaizana, maro ihany koa ireo olona amin'ny opinion publique manao analyse no somary no tsy hoe somary fa tena kivy hoe ahoana ary zany analyse zany approche-ndrala zany, nefa ny tsotra indrindra dia samy mitovy ny fitaovana entina manao fanadihadina amy zavatra ohatran'ireny, ohatra hoe ny critère sy ny faingo économique rehetra, afahana mi-apprécier progression na évolution ny fandarahana na ny fivelomana na ny économie ny firenena anankiray. Tsisy afaka manao miracle amin'io fa tsy maintsy fitaovana na critère mitovy daholy nanaovana fanadihadina. Fa ato amy conclusion zany dia gaga tanteraka ireto teknisianina malagasy. Zay mahatonga an'izy hoe raha hiditra teknika sika dia tsy voatery ho levony vavony ny mpanaraka rehetra, fa ato amle approche géo-économique et géopolitique,
nitondratsika an'le fanadihadiana anankiroa. Ny voalohany moa zany misy géostratégie, ny ilzeparsa zany, économie et politique koa satria présence territoriale, stratégique satria présence territoriale, économique satria be dia be ny gaz sy ny pétrole ambanin'ny tany io ary tsy tanono. Zany rehetrarehetra zany ny famaofao daholo. Fampianarana no nampitaiko fa tsy fanaovana tsikera be fahatany amin'ny zavatra miseho. Tsy ndra na indroa no napita. Ary eny fa tamin'ny androny mbola nampianatra dia napita tamin'ny mpianatra hoe randray andro any nareo ka lasa lavitra amin'ny fianarana, lasa lavitra amin'ny parcours akademika na ny zavatra expérience zay mety anananareo, ka tonga amin'izany hoe dossier ngeda be, ka mila olona mahay minégocier. Ny atao hoe ny olona mahay minégocier dia mahay mandanjalanja ny aspect diplomatique ny zavatra ray miseho, diplomatique multilatéral, bilatéral, mety diplomatique historique, takany Madagasikara sy la Frantsa zany, famatotra foana zany, misy famatorana foana na ara-piralahiana, indraindray tantôt piralahy, tantôt mpifahavalo, no le poids ny histoire na ny avesatry ny tantara no mahatonga an'izay. Ka eo zany no mahatonga an'izy hoe nampitaiko satria tena radiniana zany, tena mifotsy miangatra, naleo ara tsy nisy iny fionana iny, fotrany hoe lasa vao mainka mampiénerve ny nationaliste pur et dur. Ireny zavatra ireny. Naleo tsy nisy izy satria tany amin'ny voalohany dia efa niteny hoe rehefa jereny reto membre ny délégation reto dia non seulement olona tsy matapakahatra fa ny tena grave dia hoy tamin'izany hoe c'est grand couteau reto izy. Inona moa ny expérience reto olona reto amin'ny resaka gestion na dossier indien, grand dossier conflictuel, territorial, international. Inona ny fedarmany reto olona ireto akoatran'ny hoe zay mety fianarana nataony. Rehefa nanalizena ny sécurité-na ny diploman'izy rehetra dia mba ohatrany hoe mba mifanakaikikaiky ny tolérena angamba ny mifanakaikikaiky sy ny karazany, dia araky ny tenako hoe ny azo telo da Gia Jacob, Rasata ary Antoine de Padoue ngambany izy iny raha tsy diso aho. Fa ankoatran'izay complètement à côté de la plaque. Et encore izy teo densité-ko zay, raha tena hoe tena négociation, hoe tena pure et dure, et qu'il faut respecter littéralement cette noblesse de l'art qu'est la négociation. Dia
tokony taty amin'ny olerana man'izay hoe postadisy irakiraka mitady artikla mitady jurisprudence mitady fay mitady stratégie afahana miatrika n'reto délégation tsy moramorana zany olona nanao MIT zany Massachusetts tsy moramorana zany olona nampianatra tamin'ny Harvard zany tsy maintsy nanao an'izany atao hoe pônina zany olona nampianatra tany amin'izany Harvard zany ao anatin'izany misy ny simulation maromaro amanjatony alohan'ny nazahoanao certificat amin'ny resaka gestion na conflit na grand conflit azahoanao zany terme hoe batina sy ny karazany zany maro zany le olona manana zany background zany ao fasinao fatany tsara hoe mekony ty de sotomoko ty de mangino reto mba nisy ve simulation na fait farafakely nanaky dimy hoe ohatrohatran'izao ny zavatra hitsanga ao ka raha ity no mitsanga de ahoana ny attitude atsika inona ny replique raha ity no mitsanga de ahoana ny valin'izay inona ny valin'izay nisy création na argumentaire ve nanaovana banque de données na argumentaire hoe reto aby ny argumentaire afahantsika miteny fa tsy mila minégocier ntsony tsika ary tsy mila mirevendiquer fa tonga de allons planter notre drapeau amin'ny toerana en question zay zany le izy minao fa tsy nisy zay na de fantatra le chef de délégation fantatra le chef de délégation tsara hoe maha olona manana parcours académique valable anazy mifanakaikikaiky am'le domaine hoa amin'ny resaka relations internationales tsy mivoavoaka fotsiny diplôme amin'izany fa tsy maintsy nisy ny étude nisy ny simulation maromaro ao anatin'izany domaine zany vao nananao an'izany tokavanao an'izany hoe manao thèse ianao de inonanao manana soutenance na doctorat de docteur anao après torako zany koa science politique fa raha naninona raha fantako zay ko raha naninona raha natao formena aloha reto équipe reto ahoana fipetraka eo ambony seza rehefa ao anaty négociation sasany ala courbette ala courbette ao anatina zavatra ohatran'ireny tsy mila ordinateur zany tika zany matoa ianao mitondra io portable anao tsy vo maîtriser anao ny dossier anao tosa ary ny tena gravy ary ampitaiko foana tamin'izany atao hoe mbola nampianatra hoa de hoe raha tonga am'izany atao hoe ao anatina ekipa na négociateur ianao dia manana fanetretena fa raha misy madilana hotretena mombanao ohatra tamin'ny fatanranao tamin'ny fahazazananao de fa voasambotry ny polisy ianao de niditra violon de nijanona tany telo alina ohatra hoe tamin'ny fatanranao efa tratrana suspicion vol ianao de iny anao nanohy fianarana fa tonga saina tapoka de tafa ao anatin'ny tokantrano ianao feno fijangajangana
Dinanao mitonatona ry amy devant négociation ary, anisan'ny négociateur. Ny olona miditra ao anatin'ny sehatra eo ambony latabatra eo ambony table de négociation zany, indrindrindrindra amin'ny niveau ohatran'ireny, de olona irréprochable, moralement. Ary zay no mahatonga antsika tsy tafavoaka satria reprochable daoly natrany filoham-pirenena ary moralement. Isufit fotsiny ny olona miteny hoe manahirana amity zavatra ty ne mety mivoaka ny dossier anao mety tsy ho voatsakako misakana ny dossier anao fa mandro mal de comité de gestion mixte ty zavatra ty ary zay ny tompo zay ny patron an'le gestion. Maheno an'izay le olona manana an'le madilanao hotetreniny. Mety mivoaka daoly ny dossier anao volanao ary ny millions de dollars anao atsy. Ary efa nataon'ny frantsay zany tamin'ny androny tamin'le zanaky le président Guinée-Bissau. Le kalabe iny. Nanelingelina anazy tsy mety niara-niasa taminy de tonga de mipetahany. Izy ny voiture de luxe ny appartement tao amin'ny avenue Foch. Anisan'ny lafindrindra zany aty. Zany hoe ianao zany rehefa miakatra ambony table de négociation tsy hoe ohatra zany resaka exemple zany takan'ny lalatina satria ny fatabahoaka. Tsisy raha iny le olona face eo mihitsy hoe voanao présentation anao soutenance thèse en doctorat ianao. Tsy raha iny ny olona zany. Fa ianao miteny io hoe clean. Ianao misy mampianatra miteny io hoe na io tany io fa tsy anareo. Clean ve ianao io? Mety mbola tsy tonga am'izany le niveau satria le niveau mipetraka am'le fifanajana. Mifampiresaka amin'ny fifanajana. Fa rehefa tena raiky fianakaviny de petafan'ny olona. Pisotrona kafe amin'ny pause kafe no hoe nanahoana le vadinao efa nilamina ve le izy voasambotra ny giatra iny. Fantatry ny olona pertina mafy ianao no nampigadra ny vadinao. Ohatra ny tehiteny le olona hoe efa navoakanao ve le olona nigadrainao fotsiny am'izao. Eo amin'ny pause kafe eo zany no mivoaka de faniny ianao. Tonga de manjepijepy. Ny olona ary raha tsisy ary zay ny olona tsy clean miakatra négociation tsy afaka manana ny rendement à 100% mihitsy. Non. C'est possible. Mais la preuve du résultat avant, c'est même pas mi-figue, mi-raisin. Fa tena tsy ao mihitsy. Na amin'ny prochaine date raha tsy défini akory am'izao. Fa le contenu-le zavatra moa inona zany ny tena atao. Rehefa mivoaka ny communiqué any frantsay, hoe communiqué ny Iran. Ndreo lateny fotsiny zavatra nitakinao fa tsy mimeny suite. Tarakeza izy. C'est comme si ouais tamin'ny zany le tamin'ny Emmanuel Macron tonga tamin'ny Madagascar. Dinona tamin'ny Blattman de opposition. Tous Blattman ouais Emmanuel Luzan. On vous a entendu, on a bien écouté. On verra ça. Plus tard, on vous donnera la suite. Et c'est pareil. On a bien noté, on a bien enregistré. On vous dira la suite. Que nini.
Satria le ekipana petite frappe. Nga pour les paros. Vous ne faites pas peur, c'est une ténamarne. Vous ne faites pas peur. Et alors là, à personne. Mijery tare any ministre des Affaires étrangères gasy ianao. No le timidité de tsy de mitiky firy izy. Tsy de fo akory zany. Fa tonga de hita hoe olona mora kivy zany le ramatoa. Trano olona kivy tanteraky isan'andro zany. Jereo tsara le tarehan'ireo olon'ireo rehefa misary. Ohatran'ny olona ils sont là, mais finalement, ils sont pas là. Zany le olona migouverner atsika reo. Ils sont là, bien là, vous regardez leurs photos, mais finalement, qu'est-ce que vous retirez? Qu'est-ce que vous concluez à travers leurs photos et leur tête? Rien. Raha faravavy tafika, tena faravavy tafika tokoa izy. Tena faratafika. Vao jerenao ny tarehiny tonga de olona mora kivy zany. Loatran'le raha miresaka aminy ianao de tonga de sao de zao. Ah, tsy mety zany. Sao de zao, sao de... Fa tsy mba mitsy ndoraka foncé tia. Tonga de hitanao amin'ny tarehiny zany hoe tsy manana ora, tsy manana miaka. Elle a beau eu ses diplômes, mais finalement, ça ne lui sert qu'à avoir un poste, qu'à avoir une mission, et être bien payé, c'est tout. Trazan le Yassemboul. C'est vraiment ça, le Yassemboul, les économistes. Ohatran'ny sipa mandrevrevo zany. Ohatran'ny sipa hoe za tsy teny hoe tararevy. Fa plutôt ao anatin'ny revy mihitsy. Tena hoe sipa tena jerenao ty sipa ty ohatran'ny manao sipa. Nisy ny finance izy amin'io an. Hitanao tonga de hitanao vao jerena. Za aloha zany miala tsiny efa manana zay capacité zay mijery an. Tonga de vao jereko le tonga de zao ty sipa ty tsara velatsy be. Ary le fietsaram-belatsy eo mody saintiny tous. Elle se donne l'air d'une sainte. Elle se donne l'air d'être une sage femme avec ses lunettes. Mais non, loin. Loin, 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 loin. Tonga de hitanao hoe zany mialatsiny. Fa mitandro taona ianao tonga de efa kopy ianao. Vitsy saika aho a. Fa jerenao fotsiny. Inona dollar reto Amazon manodidiny reto? Zany de critères zany. Raha tsy io tsy fa izy somary mitokila zay maka sary de am'le solomaso. Jery miriran'izay. Vehivavy io. Mamahinina fa ratsy ny afera zay an. Sahirakirana ny tompony. Efa bandina iny moa tsy miteny ao ambadibadika ao.
Tsy mikoazy eo ambadimbadika eo. Isan'andro isaky mandeha miasa de tsy maintsy manao jejo. Madio lampo. Mamahina. Il veut se faire plaire. Par qui? Mieritsereta. Sa mijery an'le filoha ianao. Jerenao anaty masina izy. Tena hitanao mihitsy hoe c'est quelqu'un qui manque de sincérité. Qui cherche à être sérieux. Zay le filoham-pirenena malagasy, jerenao izy. Anaty masina eo. Hitanao izy hoe astigmate izy. Mason'indray makary, mason'indray makary. Fa rehefa tena tratra amin'le tena hoe tena azo andiniana azy izy. De hitanao am'izay hoe tsy milamy reto olona reto. Ianao zany tsy malala hoe iza n'inona, iza ny zao, iza no makary makatry. Fa feno amazona ny tanàna. Feno. Zay ny délégation alefa. Délégation Amazon. Petite frappe. Second couteau. Zay no alefa. Ny resaka anika reny ny résultat. Na ny daty manaraka raha ohatsy fantatrareo vino. Le mpanjono kely nangatahana atao tsisy suite. Fa zavatra tena marina de ny tena hoe là où c'était un succès. De nahazo volany tombotombo ny Galerie Lafayette sy ny course zay natao taty. Satria fa raha malala fa misy récession kely ihany aty amin'ny resaka shopping satria miena ny fahafahan'ny vidin'ny frantsay ka rehefa tonga le gasy de fieno ny harona Nike, Kiabi, ny sasany moa Galerie Lafayette samy nandray teo daholo. Ary rehefa tonga tamin'ny Madagasikara de gaga ny douanier hoe totra ny tovalizy jaune inga to lasa neny tombo. Tsy maintsy mihaingo ary madio laba eo anatrehan'ny filoha fa tsy mbo eo anatrehan'ny firenena fa mafimafy ny concurrence. Banque mondiale, quel bordel. Araky ny teneko tery aloha tery hoe approche géopolitique et stratégique voire économique no tilatsika ny fanadihadina ary ataotsika faran'izay foy satria tsika tsy hidra teknika be hoe ahoana. Taloha tamin'ny andronay hoe mbola tsy frontline tamin'izany fa mbola taty ambadika de tena anisany mahafinaritra mihitsy tamin'ny andron'ny radiotsika avao rehefa mamoaka communiqué ny Banque mondiale dia tsy maintsy communiqué enjana ferme, je dirais même transparent et dissuasif. Tamizany Michael Saris, Richard Senoux, akama tolo zany tsy maintsy nalaina akama tamizany.
Satria rehefa mivoaka le communiqué avy any, mena mitady kiraro mihitsy mipovaran'ny professeur Albert Zafy tam'izany. Tadidinga sera Zafy mahovatsara zany. Tam'izany, tsy nisy ny concurrence politique hoe na stratégique na économique. Hoe ndeha hanaraka ny vondron'ny BRICS ka hiala tanteraka ao anatin'ny Banque mondiale. Fahazadinitsika fa tamin'ny kabaran'Andriamatoa Andry Rajoelina. Dia niteny mazava tsara izy hoe tsy mila Banque mondiale tsika, tsy mila FMI. Tadidiko rehefa enjana ny combat, dia tena midina eny amin'ny kianja mihitsy ny tale général, ny directeur général, ny groupe Zenesako tamin'izany andro zany, tany amin'ny taona 1979, mijery mandamina zay mety conflit misy eny amin'ny kianja iasana, anavalina zany. Midina mihitsy ny tale général. Hen'ny Banque mondiale ary noten'ny FMI tsara ny tenin'ny Andriamatoa Andry Rajoelina hoe raha mbola 30 taona tsika ka hiara-iasa amin'izany FMI sy Banque mondiale zany dia tsy ho tafa. Ino manko ny départn'le izy? Ozy ny Banque mondiale grave be zany. Tale général Banque mondiale mihitsy ny tonga tany Madagasikara quelques semaines après ny réélection n'Andriamatoa Andry Rajoelina. Zay zavatra hoe tokony tsy ho adino ao anatina paramètre na analyse. Quelques semaines, tsy haname milliards izy, fa nanamafy ny fiaraha-miasa avec quelques centaines de millions de dollars netiny ny reconquérir any Madagasikara. Azadino fa ny Banque mondiale dia firenena anankidimy akoatra ny firenena membre zany, fa dimy ny tena grand souscripteur zany, na actionnaire ngeda be ao anatin'ny Banque mondiale. Pays occidentaux daholo: Japon, États-Unis, Grande-Bretagne, France, États-Unis, Allemagne, Grande-Bretagne, France, Japon, États-Unis. Izy dimy. Ary anisany hoe tena mikaonty amina resaka hoe base stratégique, référence stratégique amina intervention na dissuasion macroéconomique ny fampiasana ny Banque mondiale raha tany amin'ny taona 1970 teneko anareo zany, ary eny ka hatraty amin'ny taona 2009. Anisany nampiasa, tena nampiasa azy Andriamatoa Marc Ravalomanana, ary nanao zay nataony mihitsy tamin'izany. Adinitsika zany. Adinitsika zany hoe il suffit fotsiny zao dia tonga dia nahazo 6 milliards. Fa tsy fantatritsika hoe inona raha mahatonga an'izany. Ny ka Madagasikara, ary eo ny analyse no miainga, ary averiko foana.
Da raha ohatra zany. Tia hita zany atao hoe firenena iovam-pitondra ao Madagasikara. De na ianao, am'izao fotoana zao, manaiky 200 isan-jato na 300 isan-jato. Zay condition apetraky ny tompon'ny lakle. Na ianao mitady groupy, manana lakle afako ihany koa. Ary zay zavatra fitadiavana groupy, manana lakle afo zay no atahorany reto pays occidentaux reto. Pour le cas de Madagascar hoe, zalany aho ohatra nefa tena mirondrona makany amreto rosiany reto, après eo. Azomy. Asevo mitrosa. Ampidiro anatin'ny trosa. Na de hita raha fa tsy miarina ary tsy miaingo zao l'économie. Na hita raha fa misy distorsion entre ny, na hoe différence entre ny rapport. Izay voasoratra sy ny any anaty vilanin'ny olona. De akipin'ny Banque mondiale amin'ny masony. Satria mila tazomo anatin'ny giron. Giron Banque mondiale là, i Madagascar. Satria raha iny koa Madagascar amin'ny bascule. Ohatran'reto ao Sahel, Niger sy ny karazany. Burkina Faso. Dia memiana ny assiette na ny recette. Azadino fa anisan'ny mpianatra mahafatrapo ny Banque mondiale lany Madagascar. Malotrosa tsara. Oui, zay kosa aloha. Tsy hoe andriamatonga andry Rajoelina no tena miasa. De mamoaka vola amin'ny Banque mondiale. Fa betsaka amin'ny paramètre niova géopolitique, géostratégique et géoéconomique nanomboka tany amin'ny taona 12 sy 2000, indrindrindrindra après un Covid, ka napatonga amin'ny BRICS lasany mafy. Là maintenant il faut par tous les moyens de sauvegarder, ou sinon de garder les éléments, sinon les portefeuilles en main. Des bonnes écoles là, les Français clients. Enfin, il faut vraiment trouver des termes, des mots diplomatiques. Raha misy veto ambonin'ny tany, tataka be ohatran'io jirama io. Tena zany tenenareo fa raha tany amin'ny taona 700 tsy ampy taona 2 taona tonga de fa suspendu le financement io. Ary ny financement rehetrarehetra tonga de vita daholo. Fa tsy zay intsony amin'izao fotoana zao. Efa misy le BRICS. Efa misy le Vladimir Ilyich Poutine. Ary tsy négligeable fa matanjaka be koa reo. Gardons ce qu'on a en main. Donc raha mandinika tsara zany nareo mpanao politika, te haka pouvoir reo. De en fonction des géostratégies et économie et politique zay no stratégie anareo. Azo manontany aho hoe ino. Fa zaho am'izao fotoana zao tsy hanao intsony raha tsy misy honoraire. Mialatsiny lany andro fotsiny aho. Lany andro aho.
Honoré aloha andao no signé convention en bonne et due forme déclaré officiellement aty andafy de zay avao manao fa raha hoe ame expertise fotsiny gratuitement ohatrany taloha tsy manao tsony tsy manao velako nareo hidono amy rindrinao daholo nareo menakavy et d'autant plus je vois que ça n'avance même pas donc ça m'arrange, c'est pas que ça m'arrange. Mais moi, je viendrai en professionnel. Si, bien sûr. Et bon, mais tu vas mettre une expertise. C'est une base. Maintenant, on tient un économique et stratégique, et politique, géo. Ah, nous. On a l'âne français, on a un radiol. Ne fiandra-djelona là. Manao ny ataony mamaly tsara ny aspiration zay zavatra tadiavo frantsay aminy ataony na de tara ary lasa koa izy ndraindray mampifilafila makany amy Rosiana misy caractère zany le bandikely manana mokondohana izy fa le opposition va misy caractère misy mokondoha ve misy inona profil zany afahanao midéfinir ny opposition malgache actuellement j'ai du mal sincèrement j'ai du mal mais on remet toujours les mêmes modes opératoires. Efa tsy nandeha efa tsy niainga tany amy 2010 nous reprenions foana. J'ai dû réchauffer. Ça n'attire personne. Ny zavatra hitanao amy sary sikarera de miantitra. Ireto mpanaraka. Tsy vita miantitra fa me dégarni. Mais mafiady. Oui. Je suis désolé de le dire, mais il faut vraiment le dire aussi. Rehefa zavatra ny tsisy caractère, rehefa zavatra ny tsisy toetra de tsy miatire olona. Moa na ohatra ary le olona ohatra vao mipotra fotsiny zao radio la manandra azy de fa iny tonga de inandray ny nandra nataon'ny ty tato de fa buzz. Enfin, nous, on veut être excellent et parfait. On voit ny manao communication, olona ray na roa manao commentaire mandritra ny 2 jours. Parce qu'on cherche à être parfait. Matahotra ny anao adalana, matahotra ny anao adisona. Sur ce, je vous laisse. Raha nahafinaritra anareo sy nahafapo anareo ny fandaharantsika, dia azo adiny tompoko ny fanampiana andrakoto malala amin'ny resaka lafiny rehetra. Rapiditra zao tsika de efa manana procès anankiray. Ny avocat moa de miteny tokony tsy atahotra an'io anao, de zaraiko aminareo koa zany zay, tokony tsy atahotra tsika fa na zany na tsy zany ny avocat dia misy vidiny ihany koa. Ka dia fiangavinany fa rehefa tsy anao nareo tsy maintsy voatery mitady ary tandremo sao any amin'ny hafa no mitady. Veloma ary mandrapiana tokoa sambo tahin'Andriamanitra daholo tsika rehetra.